Tsy fifankazahoana teo amin'ny talentsekoly sy ny mpampianatra amin'ny kilasy fahadimy no fantatra fa olana niteraka inisa vorovoro tetsy amin'ny EPP Sarety iny. Teo anatrehan'izany indrindra dia samy nitondra fanazavana ary na ilay talentsekoly na ilay mpampianatra. Ny fiarahamonina nisy teo amin'ny mpampianatra ny kilasy fahadimy sy ny taleny olana ka izany no antony nangatahan'ny mpampianatra fifindratoerana miasa izay tsy ekentro iray aman-dreny manazava ilay mpampianatra ny T5. Zavatra tsotra tompoko ny olana le resaka fiarahamonina zany kanefa le izy azo le ferina fa indraindray anefa ny lehibe anao supérieur anao ohatra manao didiko fe lehibe dia maratra ihany fonao anatin'le izy dia izay na tonga ny décision moa hoe aleo angataka affectation nefa ny le ray aman-dreny moa tsy manaiky azy jerena koa ny tombontsoa ny zanaka malagasy sy ny ray aman-dreny tompoko. Resaka fifanajana zany ataoko hoe mpiara-miasa zany zanaka sy ray aman-dreny marina hoe adjointe fa le fifanajana maha-olona zany tsisy fahalalam-pomba ao anatin'le izy dia zay fitaovana raha manana début de l'année fonkae kae marary ny ankizy hoentiko any amin'ny dokotera marary nify hoentiko any amin'ny dentista marary eo ampianarana hoentiko any amin'ny dokotera raha mila mitaraina ny ray aman-dreny izay azoko atao dia manome azy. Nitondra ny fanazavany ihany koa ny taleny sekoly EPP eto Besarety. Ny disadisa ataoko dia matoa misy ny disadisa dia misy ny mikitrana jery satria raha ohatra napetraka ny hoe tale manana ny responsabilité ny tale raha mpampianatra misy ny zavatra tsy mety tokony tenenina ireo mpampianatra anankienina ny ato anankiray no tenenina hoe misy zavatra tsy mety ataonao ireo anankienina ireo naiky anao daholo fa isany misy zavatra hoe mifampiresahako taminy misy zavatra nataony faty hoe fampiaraha sakafo natao tao am-pianarana ka ry sakafo tsy nanana lalana vanganaraka tale tsy nanana alalana tale dia efa mifampiresaka izahay dia le fampiresaka le izy dia mbola nihitatra ihany le izy ary nihitatra amin'izao zavatra ohatr'izy. Tsy mbola nivahandro any araka izany ny mahakasika ity disadisa teo amin'ny EPP Besarety ity. Raha pitso no atsoiny eny amin'ny birao ny fari-piadidia mpampianarana Antananarivo renivohitra ny tale, ny mpampianatra ny T5 ary ny solitena ny ray aman-dreny.